mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falemiraba tsika ravako malala tratra ity alatsinainy fahatelo ny volana oktobra ity ny volahatra mofinainantsika anio dia ny asan'ny apôstôly toko fahaenina, asan'ny apôstôly toko fahaenina andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito naran'i Jesosy. Ary tamin'ny andrany rehefa niamaro ny isan'ny mpianatra dia nymonomonina tamin'ny Hebreo ny helenista satria tsy mba enina tamin'ny fiantrana isan'andro ny mpitondra tenany, ary ny 12 nampiangona ny mpianatra rehetra ka nanao hoe tsy mety raha mandao ny tenin'Andriamanitra hitandrina ny latabatra izahay, ko amin'izany ny rahalahy mizaha fitolahy eo aminareo izay tsara laza sady feno fanasy fahendrena mba ho tendrenay hitandrina izany raharaha izany, fa izay kosa aritra amin'ny fivavahana sy ny fampianarana. Dia sitraky ny olona rehetra ny teny ka nifidy an'i Stefanina izy ireo lehilahy feno finoana sy ny fanamasina ary Filipo sy Prokoro sy Nikanora sy Timona Parmena ary Nikoleo prozelita avy any Antiokia. Ireo dia narosony teo anatrehan'ny apôstôly, ary rehefa nivavaka ny apôstôly dia nimetra-tanana taminy, dia nandroso ny tenin'Andriamanitra ny amaro indrindra ny isan'ny mpianatra tany Jerosalema, ary maro be koa ny mpisorona nanaiky ny finoana. Ray masino manomasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havana, ity mofinaina voalahatra amintsika ity volana oktobra ity moa dia no hevitra dia ny hoe havaozy ny fanompon'ny fiangonana. Tsy mahagaga raha ohatra ka ny asan'ny apôstôly toko fahaenina izay eto am-piarahana antsika anio dia miresaka momba ny fifidianana ny diakona, ary mandrakariva ara dia andinitsy ohatra masina hanorenana na ny fanokanana diakona io na ny fifidianana diakona. Dia raha mamaky ity mofinaina ity tsika izay andin'ny fitiany moa no hozara mofinainantsika amin'ity tapany voalohany ity, fa ny andin'ny fahavalo ka hatramin'ny andin'ny manaraka dia miresaka manokana ny Stefana. Dia ireo andinitsy ohatra masina vitsivitsy amin'ny toko fahaenina izay milo lalana ny toko fahavalo antsika teo dia miresaka manokana ny fidianana reo fitolaza izay diakona. Ataontsika hoe diakona moa izy eto, ary dia azo tarafina amin'ity andinitsy ohatra masina izay vakitsika teo ity ny mikasika ny hoe ahoana ny atao mba hampandroso ny fiangonana. Ray mantsy ivelitsika fa mandeha ho azy ny hoe fomba fiasa mba hampandroso ny fiangonana. Tsy editsika hevitra fa ny tenin'Andriamanitra dia manazava fa miankina amin'ny asan'ny fanamasina, miankina amin'ny fahasoavana, miankina amin'izy Andriamanitra ihany ny fandroso ny fiangonana. Fa na izany na tsy izany ary dia itony andinitsy ohatra masina itony dia mametraka koa ao anatintsika fa misy lafin-javatra andrasana amintsika koa mba hampandroso ny fiangonana. Misy fandaminana andrasana, misy fomba fiasa takiana amin'ny antsoina hoe fiangonana. Ny fiangonana mantsy dia tsy hoe anjely akory no mandrafitra ny fiangonana fa olombelona ihany. Olombelona izay manana ny sainy, manana ny nofony, manana ny vatany, ka ilana fandaminana, ilana fomba fiasa. Noho izany dia tsy afa-misaraka amin'ny fiangonana mihitsy, amin'ny fampivelarana amin'ny fiangonana mihitsy ny fiankinana amin'ny tenin'Andriamanitra, fametrahana ny asa ho ampelantanan'Andriamanitra sy fanekena ho tarian'ny fanamasina, nefa koa ny fanekentsika fa ilaina ny fomba fiasa, ilaina ny fandaminana. Dia amin'ity toko fahaenina ity ara dia afaka mamaly tsara tsika manao hoe inona kay no fanalahidy rona telo ny amin'ny hoe mba hampandrosoana ny fiangonana, satria moa mikasika ny fanompona ny volana oktobra ny lohahevitra mikasika ny hoe fanavaozana ny fanompona izay ao anatin'ny fiangonana io zany. Dia ahoana no fanalahidy na ny maromarona kokoa, inona ny toromarika izay omeny ny asan'ny apôstôly toko fahaenina dia ny voalohany ka hatramin'ny fahafito ho antsika kristianina. Raha ohatra ka fatra-paniry ny zava-panahy sika ka hampandroso ny fiangonana dia misy fanalahidy vitsivitsy eo. Na ataovy hoe toromarika ve? Tsy maninona koa azo atao hoe toetra, atao hoe mpanahy tokony hanana ny fiangonana, na tokony hanana ny mpitondra fiangonana, na tokony hanana ny kristianina, tokony hanana ireo mpitarika ao anatin'ny fiangonana mba hivelaran'ny asa, mba ho tanteraka ilay andin'ny fahafito eo dia nandroso ny tenin'Andriamanitra ny amaro indrindra ny mpianatra, hanana mpisorona koa aza izay fatra-piazona ny vavahana jiosy nentim-paharazana dia mba nanaiky ny finoana. Misy zavatra roa na telo tsika teo azo tsoahana.
Ny fitoetra voalohany indrindra zay tokony ho ananan'ny fiangonana mba hahafahany mivelatra dia ny fiainona, ny fifampiainona. Lay fiangonana kely tao Jerosalema amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa dia rehefa azo saratsiany hoe 3 natao batisa ray andro, hoy ny boky ny asan'ny apôstoly. Vahoaka be zany, vahoaka be zany, ary tsy nitsahan'ny tombo ny andro voalohany tamin'ny pentekosta de 3 ary tsy mitsahan'ny tombo, tsy mitsahan'ny tombo. Arak'izany dia betsaka le kristiana, betsaka reo nandray an'ny tombo. Mila fandaminana zany. Ary dia hoy ny filazan'ny boky ny asan'ny apôstoly ny monimonina tamin'ny hebreo ny helenista. Zany hoe tamin'ireo kristiana tao Jerosalema reo zany de nisy helenista. Ny antsoina hoe helenista dia ireo grika zany na ireo makedoniana izay tsy jiosy firazanana mazava ho azy fa niova ho kristiana. Zany hoe fieviny de tsy jiosy akory fa vahiny izy niravinahatra na ny varotra na ny asa tany Jerosalema dia nandray an' Jesoa izy. Dia ireo zany dia hafa firenena. Fa nino an' Jesoa izy isan'ireo kristiana tao Jerosalema. De ny menimenina izy ireo, ny monimonina. Tsy hoe ny monimonina kely mihitsy aza fa ilay matoanteny gogusmos, zany hoe ny monimonina miampy fitseromana, fingonongonomana mihitsy, zany hoe tsy faly, zay no azo ilazana azy, tsy faly tamin'ny hebreo. Ireo helenista zany hoe reo tsy jiosy kristianina zany. Satria nahoana? Satria tsy mba enina zany hoe tsy mba nahazo tamin'ny fiantrana isan'andro mpitondra tenany. Anatsiaro zany manao hoe tohatra ny rehefa tonga ny fizarana sakafo, tonga ny fizarana fanampiana de zao ohatrany makany amin'ny hebreo zany hoe makany amin'ny jiosy ihany ny fanampiana. Fa iretsy hafa firenena kosa de ohatrany atsiaro hoe ohatrany angarana zay ohatrany tsy mahazo foana. Zany hoe tao anatin'ilay fiangonana zany dia nisy fingonongonona satria tahaka ny hoe misy zaravilana, tahaka ny hoe misy fizahan-tavan'olona, tahaka ny hoe misy fiangarana. Satria to ny hebreo ihany, zany hoe ny jiosy ihany ny tomba mahazo ny mpitondra tenany. Fa ny mpitondra tenany iretsy hafa firenena kosa, iretsy vahiny zay mivelona ao Jerosalema de to tsy mba mahazo na inona na tsy mahazo ny sasany, kiafa-po ny sasany, zay mpitranga moa zany ao anatin'ny fiangonana rehefa misy be dehibe ohatr' zany na rivony ohatr' zany de misy mandrakariva ny matsiaro hoe tohotran'ny fiangarana izany, satria ve zay vahiny, satria ve zay helenista, satria ve zay tsy jiosy dia maninona ny mpitondra tenanay no tsy mba mahazo fiantrana sy ny sisa rehetra miangatra nareo. De ngonongonona ny ampy fikomina mihitsy ary ty zay tika ny teny hoe gogismo, ny ampy fahatezerana sy toe-tsaina miko mihitsy ara aziana zay lazana azy fanoerana. Dia ny tohiny tantara de ny aino ny apôstoly, ny aino izany fimonomonomana zany izy na mitombona na tsy mitombona lay fimonomonomana. Tsy voatery tombona mihitsy, tsy voatery tombona, tsy zava-dehibe tamin'ny soratra masina na zava hoe mitombona zany sy mitombona lay fitarainany reto helenista reto, mety tsy mitombona mihitsy. Ary ateoriana moa ny tohiny tantara, atsika amin'ny epistily ho an'ny hebreo, ny tohiny tantara dia fiemorana mihitsy nanjary emotra mihitsy ara moa ny kristianina maro tao amin'ity fiangonana ty noho ny antony maro samy hafa de nisy fiemorana mihitsy zay mahatonga le aza mahafony fa raha tsika miangona aoka ifampadika mpanosy ny fitiavana sy ny asa tsara aty amin'ny epistily ho an'ny hebreo. Dia asa no ny antoninina mety ho nitohy ve le fimonomonomana sa ahoana fa dia nanjary nisy fiemorana tao anatin'le fiangonana araky ny atsika amin'ny epistily an'ny hebreo vorazantsika teo. Fa izao hotsika manao hoe anankiray am'izay toe-panahy tokony ho ananany mpitarika, ny toe-panahy tokony ananan'izay rehetra mitondra na fikambanana io na fiangonana io na fianakaviana io na firenena io na fokotany io, ny hoe mba enona ny fimonomonoman'ny olona, enona ny alahelon'ny olona, enona ny mety ho ratrapon'ny olona, ary tsy vitany hoe enona fotsiny ihany fa misy andraikitra raisina. Ary dia hotsika manao hoe zava-dehibe ara miantoka ny fivelarana mihitsy ny fifampiainona, miantoka ny fitombon'ny asa, ny hoe fifampiainon'ny ny samy mpitarika ohatra. Teto ny asan'ny apôstoly atao amin'ny asan'ny apôstoly dia ny aino ireto 12 lahy. Tena tokony ho alamina io.
satria tsy mety raha ohatra ka ao anatin'ny fiangonana no misy mitaraina hoe misy zaravilana no misy mitaraina hoe to tsy mba tsy mahazo nefa tokony hitovy daholo ny zo na tsamy tokony hitovy ny zavatra zavatra raisina. Tsika manao hoe fanalahidy a voalohany de zao ny fahaizanao miaino, ny fanekena ifampiaino. Fa ny faharoa de tsy vitan'izany ihany fa izao koa rehefa miaino izy reo de ny faharoa de zao ny fanalahidy ny faharoa de zao ny fizarana andraikitra. Rehefa miaino ary zany izy de hitany fa hoe tokony amboarina zany, tokony misy fandaminana atao de nisafidy ny apôstôly roa ambin'ny folo lahy Jodasy moa efa tsy toetsony fa fantatsika fa Matiano ny solo azy dia nisafidy izy roa ambin'ny folo lahy zany hoe eny ara itsika ve no izara ny fanampiana no ny asa sosialy satria asa sosialy mihitsy io diakona ny teny hoe diakona dia asa sosialy, asa izay fitsimbinana ny mahantra ny kambody ireo marary zay le diakona eto dia ny asa nataon'ireto apôstôly roa ambin'ny folo lahy dia namela ilay diakona, namela ilay asa soa, namela ilay asa sosialy ho amin'ny rety fitombrala ny zara andraikitra zany. Izy manao hoe tsy ho vity zany fa aleo ny fitandremana ny latabatra zany hoe ny fikarakarana ny sakafo isan'andro, fikarakarana ny anina hoanina, ny fitafian'ilay sosialy, aleo mba mitady olona ianareo de mifidiana olona ianareo de eto ty aminay izy fa izay kosa aleo hijanona ihany amin'ny fampianarana, hijanona ihany amin'ny fivavahana, hijanona ihany amin'ny fitezam-panahy. Rehafana isan'ny miantoka ny fivelaran'ny fiangonana ny fahatsapanao fa mila ny hafa ianao. Tsy vitan'ny olon-drery, tsy vitan'ny olombitsy ny asa fanompoana ary mandrakariva zay ny manimba ny fiangonana. Ny be deaibe ny olona zay misavovona amina olona anankiray na amina olona roa na amin'ny olona vitsy ny andraikitra kanefa misy olona hafa mety ho afaka manao an'izany, mety ho afaka manao an'izany dia mila mahay mizara andraikitra zany. Fanalahidiny ny fivelaran'ny fiangonana ny faneketsika hizara andraikitra, faneketsika hoe misy fetra fa tsy hoe vitan'ny olona vitsivitsy daholo ny zavatra rehetra. Marina loatra fa misy le fomba fiteny noabolana sinoa manao hoe raha tianao vita ny asa de ampanaovy zay olona efa be andraikitra ihany. Fa mandrakariva ny be andraikitra, matoa izy be andraikitra dia mahay mandamina izy zany, mahay miasa izy zany fa tsy le fahavitan'le asa ihany ny zava-dehibe eto fa le hoe vita manahoana moa le asa, vita araka ny tokony ho izy ve? Eto nge vita le asa fa zao misy monomonina, vita nge le asa fa nisy tsy nahazo vita nge le asa fa nisy zaravilany ka tsy lay hoe vita le asa, tsy zay ihany ny zava-dehibe fa hoe vita araka le sitrapon'Andriamanitra, vita ao anatin'lay fifaliana ho an'ny rehetra ary mba hahatonga lay hoe vita ao anatin'izay fifaliana ho an'ny rehetra zay de ilaina ny fifampizarana andraikitra, ilaina ny fandaminana ny hoe mba hito ataonao, hitsy ataondranona, hitsy ataondry hafa. No zany dia tena zava-dehibe mihitsy amin'ny fandrosony ny asantsika ny fizarana andraikitra. Tsy maintsy anefa ianao mahatoky ny hafa satria indray sarotra ny mametraka andraikitra amina olona. Paoly efa nanafatra an'io mihitsy manao hoe mitadiavy ianao olona mahatoky na tamin'ny Timothée na tamin'ny Titus, mitadiavy ianao olona mahatoky zay azonao anakinana ny fampianarana azo anakinana andraikitra. De sarobidy mihitsy le hoe fitadiavana olona mahatoky, tsy mora zany. Tsy mora zany hoe mitady olona mahatoky zany indrindra resaka asa sosialy resahany eo. Fa izao tsy maintsy atao zany. Tsy maintsy natao zany ny hoe zaraina ny andraikitra, zaraina amin'ny hafa. Mba ahatonga lay asa ho vita aingana, ho vita araka ny tokony ho izy. Fanalahidy lehibe zany rehefa malalana toromarika lehibe ny hoe zarao ny andraikitra. Fa ao anatin'ny antsoiny hoe fizarana andraikitra de tsy maintsy ianao mahatoky ny hafa. Tsy hoe mizara andraikitra amin'ny olona nefa ianao de tsy mahatoky azy, tsy menao fahafahana izy. Baikono andro indray isaky ny mandeha de manjary miteraka olana indray. Fa rehefa mizara andraikitra ianao de tsy maintsy hitokisanao le olona anakinana an'ilay asa. Dia eto ary ny mpianatra de niteny tamin'ny fiangonana manao hoe mifidiana nareo 7 lahy.
fito lahy moa satria fitopolo lahy any amy bokin'ny nomery, fito lahy ty le isa fito de manambara hoe isa masina, isa feno, isan'ny fiangonana. De mifidianareo fito lahy izay napetrany tsara hoe feno ny fanahy sy fahendrena mba ho tendrenay. Le olona zany no mifidy, ny fiangonana no mifidy fa hoentina ho tendrena na ekeniny eken'ny apôstôly. Zany hoe lay atanatondra zany de zao tsy izy fito tsy izy 12 lahy no mifidy ireto olona nampy azy. Mazava be ny antony tsy nifidianana azy de zao satria ny olona no mahafantatra, satria ny olona no miara-miasa aminy any olona 3,000 olona zany sarotra be ny fantenan'ny apôstôly olona fito. Fa izy 3,000 reo no mahafantatra hoe ry olona ry mba mendrika, ry olona ry mahavitan'izao, ry olona ry tsara fitondratena, ry endry. Zareo no mifidy, le fiangonana zany. De mitondra reny kosa ao amin'ny apôstôly. Ho tendren'ny apôstôly zany hoe ho akatoavin'ny apôstôly, ho ametrahany tanana raha izay any azy ilazana azy, ho tokanany mba hipetraka ilay fitokisany olona azy fito mirahalahy. Tsy hoe nofidiana fotsiny fa nikenin'ny apôstôly. Ary io afaka malala no tsy tokony ho adinotsika amin'ny fifidianan'ny fiangonana. Raha tsy olona mieritreritra manao hoe maninona moa no fidina ny mpanompon'Andriamanitra fa maninona no hoe tsy tonga de manolo tena de vita. Afaka malala ny olona antsoina, ny olona mandray antso de tsy maintsy olona resy lahatra ho an'ny tenany aloha izy. Zany hoe raha nandre antso anao no ny asan'Andriamanitra de misy zavatra tsapanao, renao fa miantso anao ny tompo, ho dekona, ho mpiandro, ho mpitandrina, ho masera, ho pretra, de mandre antso ianao. Fa izao ny fiangonana ihany koa de resy lahatra fa tena nantsony ianao. Zany hoe tsy ampy ny miteny hoe za nandray antso, ho tonga mpiandry de mpiandry androany na fidinareo na tsy mifidinareo. Za tonga pastera, za nandre antsona pastera na mpitandrina de zao tonga de milaza ny tena ko pastera fotsiny. Fa tsy zay ry afaka ny toetra ny fiangonana. Ny fiangonana de zao manao hoe misy olona nandre antso, iny antson'lay olona iny de amarin'ny fiangonana. Zay ny dikany hoe fifidianana. Tsy maintsy ny fiangonana zany de resy lahatra fa tena nantsoina marina ianao, fa tsy hoe ianao fotsiny nandre ny antso. Satria fanahy iray ihany no miasa ao anatinao sy miasa ao anatin'ny fiangonana. Dia lay olona anankiray zany mandre manao hoe za nandre ny antso mba tonga dekona. De ny fiangonana koa miteny manao hoe tena fantatray fa tena de tokony ho dekona ianao. De am'izay fotoan'izay mifanojo reo de zay le hoe tokanana, zay le hoe ekena mipetraka tsara zany. Lay antson'lay olona rehefa no amarin'ny fiangonana fa tena nantsoina marina izy. Tsy afa-misaraka mihitsy reo. Tsy hoe ny fiangonana ihany no mahatsiaro hoe nantsony ianao fa ianao koa mila mahatsiaro an'izany. Tsy hoe ianao ihany no mahatsiaro nantsony ianao fa ny fiangonana koa mahatsiaro an'izany. Ataon'ny fanamasina samiara mahatsiaro an'izay. De zay mahatonga ny hoe fanekena, zay mahatonga an'ilay hoe fifidianana. No zany dia amin'ity asan'ny apôstôly toko fahenina ity dia napetraky ny apôstôly 12 lahy tsara ny hoe mandehany anareo mifidy. Nareo no mifidy. Satria nareo olona iara-miasa aminareo fiangonana izy, andamina anareo fiangonana izy. De zao hoeto aty izy rehefa aveo ho tendrenay, hoeto aty izy ho akatoavinay, hoeto aty izy mba hipetraka tsara ny fitokisanay azy, sady hitokisanareo izy zany no hitokisanay. Satria ny apôstôly eo no tompo marika amin'ny fampianarana, amin'ny fivavahana, ary izy zany no mitsara ny fahamarinany ny fampianarana rehetra ao anatin'ilay fiangonana. No zany dia tsy hoe fahefana be de manahoana loatra io, fa fahefana ny tenin'Andriamanitra mihitsy. Ary dia izay toe-panahy zay afaka malala mampandroso ny fiangonana mihitsy, izay fifampizarana andraikitra, izay fifampitokisana eo amin'ny samy mpanompon'Andriamanitra. Fa ny fanalahidy fahatelo de ny fahamasinana. Ny fahamasinana, zava-dehibe mihitsy lay hoe fahamasinana nandray ohatra vitsivitsy izy manao hoe nifidy an'i Stefana, lehilahy masina, ary Philippe, Procoro, Nikanora, Timona, sy Parmena. Dia izao ireo rehetra reo dia raha mijery tsara nareo de zao misy amin'izy ireo Hebreo, misy amin'izy ireo Hebreo, misy amin'izy ireo Helenista, misy amin'izy ireo Helenista, misy proselita. Zany hoe rehefa nifidy zany ny fiangonana dia tsy hoe Hebreo daholo ny teo,
tsy hoe helenista daholo ny teo fa nisy satria andamina ny fiainam-piangonana izy ireo misy ireo helenista sy reo hebreo zay fototra lay olana le hoe zareo ihany za ihany de zao hita taratra ao mihitsy lay fahasamihafana hita taratra ao anatin'lay fizarana andraikitra lay fahasamihafana tsy hoe nibodon'ny prezelita daholo ny helenista daholo ny andraikitra satria izy no ny menimenina na natao an'ny hebreo daholo ny adidy satria izy no Jerosalema lay fiangonana tsia fa hita ao anatin'lay fifidianana ny fanajana ny fahasamihafana mazava ho azy fa anankiray mampandroso ny fiangonana mihitsy ny fahasamihafana ny fahasamihafana dia mampanakarena ny fiangonana ary dia ny tomponofo mampianatra an'izay raha teo ny hoe tsika ingena de maro azy de ra ihany zava-dehibe ny hoe fahasamihafana firaisana ao anatin'ny fahasamihafana asa tanterahina ao anatin'ny fahasamihafana tsy asa tanterahina ao anatin'ny hoe fifanjanana na fanompona tanterahana ao anatin'ny fafanavakavahana fa fanompona tanterahana ao anatin'ny fanekenany mety ho fahasamihafany hevitra rehefa samihafa mantsy ny fanabeazana samihafa ny mety ho fiaviana ndray prozelita ndray helenista ndray hebreo samihafa mihitsy ny toetsainy zany samihafa ny fomba fijeriny zany samihafa ndray olony fo zay na azo ilazana azy ny hebreo ndray olony saina ny helenista raha zay na azo ilazana azy sy tena samihafa mihitsy izy ireo fa zao mahasoa zay ny fomba fijery zavatra dia rehefa maro lafy dia mampivelatra mampanakarena atsika aminy hoe fanalahidi ny fivelaran'ny filazantsara mihitsy ny fanekena ny mety fahasamihafan'ny fanomezam-pahasoavana fanekena ny fahasamihafan'ny olona anaiky iara-miasa mampalahelo moa rehefa raha ny enatenatenany eny fa misy amreto olona fitolà reto zay nanjary nampianatra zavatra diso ohatra teny hoe Nikoleo zay natonga ny teny hoe Nikolaita lay hito am bokin'ny apokalipsy hoe fa lavo ny fampianaran'ny Nikolaita satria Nikoleo dia araky ny fijerindreo mpandinika maro dia totra niala tamin'ny fampianarana tena izy fa na inona de zao zava-dehibe ny toe-poso ny toe-panahy ny fiangonana anao izay hoe ny fandroson'ny asan'Andriamanitra dia miankina amin'Andriamanitra rery ihany fa izao koa nefany miankina amina fahaiza manao miankina amin'ny fiankinana amin'ny filazantsara sy ny ten'Andriamanitra fa miankina koa miantoka be dehibe am'izany koa ny fahaizana miasa ny fandaminana ny fifampiainona ny indrindrindrindra ny fanajana ny fahamasinana sy ny fahendrena rehefa mifidy olona mantsy de ndraindray zandry indrindra de maivana indrindra de ny hoe ny fahendrena zava-dehibe ry havana ny hoe mpanompon'Andriamanitra miara-miasa ao anatin'ny fiangonana olona endry olona masina olona tia fivavahana olona manana zay maha izy azy koa raha mijery reo anaran'olona samy hafa reo ianao de zao olona manana ny maha izy azy na i Nikoleo zany nge prozelita avy any antokoa zany hoe olona manana ny maha izy azy manana ny maha izy azy eo anivon'ny fiarahamonina amin'ny olona azy anteherana olona mahatoky olona manana ny finoana afaka hampandroso ny tenany sy ny hafa ny tompo raha ko malala menao herim-panahy mba afahanao mandroso koa amin'ny asa tsara hanavaozanao fanoloran-tena ametrahanao fanontaniany amin'ny tenanao hoe move za mpanompon'Andriamanitra de zao manana tanjona amin'ny fivelaran'ny filazantsara move za manana fahendrena move za mba manaiky ara-miasa aman'olona move za mba mahay miaino vavakisika tompo misaotra anao noho ny amin'ny tantaran'ny fidianana ireo diakona voalohany ao amin'ny fiangonanao ianao Andriamanitra de manafatra anay fa anananay toe-po mahay miaino ianao Andriamanitra de mampianatra anay amin'ny alalan'izao soratra ao masinay zao toe-po manaiky ara-miasa amin'ny hafa toe-po manaiky fa samy nomenao fanomezam-pahasoavana ny fiangonana de atao am'izahay isokatra miara-miasa amin'ny namanay izara ny andraikitra sy ny adidy amin'ny manodidina anay atao am'izahay tompo mba hifanaiky koa sy hifanaja ao anatin'ny fiangonanao anaja ny fahamasinanao Andriamanitra ary anaja
ny fahamasinan'ny asanao. De mivavaka izay tompo amin'izao volana oktobra izao, manafatra anay ianao ny hiavaozan'ny fanompon'ny fiangonana. Ianao no manavao. Ianao no mitaona ny fiangonana hiavao hatrany. Tsy ho giaza ny fahazarana fa hiavao hatrany de tao ny fiangonanao tompo. Mba hatsiaro zany fa ny fanahinao masina de fanahin'ny fanavaozana. De tehirizo ny tokantrano tsirairay avy tompo amin'izao volana oktobra vao manomboka izao. De mangatak'izay Andriamanitra ao am' Jesosy zanakao, tahio ny isam-batan'olona, tahio ny tokantrano tsirairay avy, ho feno fiadanana sy fifaliana. De ome faharetana amin'ny fanompona anao zahay. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen.